izay no mahakasika ny fahasaika isan'andro no maharay fitarainan'ireo ray aman-dreny mahakasika ny fitsoahan'ny zanany tsy ampy taona ny sampandraraha misahana ny toetra moamofady sy ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona etsy tsararana. Teo amin'ny fanadihadiana nentin'ny Jenimara Danielina teo amin'ny sariny Mamira Samuel. Telo ka hatramin'ny 4 isan'andro ireo ray aman-dreny tonga mitaraina eny amin'ny sampandraraha misahana ny toetra moamofady sy ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona etsy amin'ny polisy Tsaralalàna mahakasika ny fitsoahan'ireo zanany izay tsy mbola ampy taona ny fonenan'ny ray aman-dreniny. Raha ny fantatra dia manomboka eo amin'ny 9 sy 10 taona eo no salan-taona ireo ankizy mitsoaka ny trano fonenan'ireo ray aman-dreniny ka matetika ny fahabetesana ao an-trano na any am-pianarana no anton'izany. Eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 taona kosa ireo ankizy vavy no betsaka mitsoaka, taona izay manomboka mahamoty ny tovavy ka ny fanaovana sipa no mitarika azy ireo hitsoaka. Nahatratra 7 ireo trangany seho sy nahazoana fitarainana tetsy amin'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona Tsaralalàna raha ny nambaran'ny Fidy Andriamiandra lehibe ny sampandraraha misahana ny toetra mamofady sy ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona tamin'ny volana Martsa iny. Isan'ny antony mahabetsaka ity tranga ity ny fisaraha-panambadian'ny ray aman-dreny, eo ihany koa ny tsy fampian'ny fanabeazana amin'ny maha-olona ary ny fanapariahana. Voaheloko ny lalàna ary sokajiana ho eloka be vava ny fiarahana amin'ny zaza tsy ampy taona latsaky ny 19 taona.